Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Amen. Hivavaka isika. Faly sy ravo tokoa izay zanakao tompo raha nomenao fahazavana lehibe indray na solonao lay aizina lay alim-pahafatesana nolalaovanay rehetra. Ankehitriny izay dia mbola nomenao tombonandro ivelomanay indray no tafianao fahasalamana koa ka dia mbola afaka indray ankohako eo amin'ny tongomasinao iarahabanao ray idera sy ankalaza raha nome voninahitra anao ry tomponay sy mpanjakanay Andriamanitra masina sy be voninahitra. Makasitraka indrindra tompo satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola nomenao fahafahana feno indray izay iombavaka miaraka aminao eto ankehitriny ary andre koa ny afatrao mba ho vatsim-pananay hanavaozanay ny fitondrantenanay fanaraka amin'ny sitraponao. Ko mamelany elokay tompo dia mba vao izay rehetra mbola mamatopatotra anay tsy afahanay mahita ny voninahitra ao ary dia levony any amin'ny farimy rehetra avy izany Jesosy tsy hanana anjara eo amin'ny fiainanay. Dia mba velao tompo ny fanahy masinao hiasa mahery eo amin'ny fiainanay an'olon-tsaina hitaridalana anay isanandro anefa inay ary anatsara anay koa anazava ny foamam-pananay ahakakaranay tsara izay rehetra tianao ambara aminay. Dia mitenena Jesosy fa vonina andresy ankatoanao ankatoa ny fampianaranao izay. Dia amin'ny anaranao masina azy be voninahitra tompo ho anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra riavana amin'ny anaran'ny tompo ary faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana riavana androany dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. L'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 39 à 46. Hovakeny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary nivoaka Jesosy koa araky ny fanaony dia nakao tendrombohitra oliva izy ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany izy dia hoy izy taminy, mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe, raiko raha sitraka dia isory amiko ity kapoaka ity nefa aho ka tsy ny sitrapoko no anieno atao fanianao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra nisy taminy ka nampahery azy ary fa diranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin'ny tany. Ary noho nitsangana avy nivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorina alahelo. Dia hoy izy taminy, nahoana dia matory ianareo mitsangana ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray riavana no angalantsika vatsim-panahy androany. Marina tokoa fa ny olombavaka rehetra dia tsy mba ho tafalatsaka ao anatin'izany fankapanahy izany mihitsy. Ary izany dia no hamariny tenin'Andriamanitra mihitsy eo amin'ilay vao avy nivakitsika teo. Eo amin'ny andiny fahefapolo izy dia milaza hoe mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Ary eo amin'ny andiny fahaenina amby efapolo koa dia mbola milaza ihany izy hoe mitsangana ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Izany hoe le teny hoe mivavaka zany dia hita fa afatry ny tompo miverimberina tokoa ho antsika zanany rehetra ao anaty baiboly ao. Kanefa dia izao mbola maro be amintsika ihany no tsy mahery mivavaka. Misy aza moa dia tena tsy mahavita mivavaka mihitsy. Raha ny tenin'Andriamanitra nefa nojerena riavana hoe mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Dia afaka hiteny ve isika hoe matoa ny olona sasany tena tsy miraika na dodona hivavaka izany. Eny fa na dia ny maraina vao mifofotsiny aza dia misy tsy mahavita manolotra ny androny eo anatrehan'Andriamanitra korany. Izany ve dia midika riavana fa mandresa ny fankapanahy izy? Tsy izany mihitsy. Satria raha ny tenin'Andriamanitra no tena dinihana tsara dia hita raha fa toa mifanohitra amin'izany. Satria tena tsy miady amin'ny fankapanahy mihitsy ireo olona ireo. Tena manome vahana, miaina ary mankafy ao anatin'ny fankapanahy tanteraka. Izany hoe tena mankafy ota, mankafy faharatsiana maro mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho toerina mafy tokoa.
Fantatsika mory havana fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra efa fomba fanao mihitsy ny mandeha mitokana ny tendrombohitra oliva mba hivavaka. Nandeha nandohalika ny vavaka tany tendrombohitra Jesosy satria niatrika fankapana lehibe tokoa izy amin'ny manofo azy. Tena navesatra mafy taminy tokoa mantsy ry havana zany hoe hisotro ilay kapoka ny fahotany zao tontolo zao. Tsy zakany intsony ka dia nalay mpanahy izy ny farany ka niteny hoe raha mba mety re dia ny tsy hisotroko ity kapoka ity raha eo dia mba esory amiko. Tena mafy loatra tamin'i Jesosy tokoa ry havana ilay fakapanahy tsy maintsy hatrehany amin'ny maha-olona azy. Anika dia nandohalika ny vavaka naharitra izy ary ny atsy-ambony aza dia voalaza fa nitetetoy ny rà tamin'ny tany satria tena nangataka ny talao mafy tamin'Andriamanitra izy. Niteny tamin'Andriamanitra hoe aoka re mba tsy hisotro ity kapoka feno ny fahotany zao tontolo zao ity aho, kanefa raha tsy mety dia tsy maninona fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Zany zavatra rehetra zany ry havana dia manambara amintsika tokoa fa Jesosy na dia manofo azy fotsiny azy dia tsy maintsy mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka mba hahafahany manohitra ny fankapanahy. Raha ny fomba fanaon'i Jesosy Kristy rehetra tokoa no jerentsika ary koa alaitsika tahaka dia tokony mba omentsika toerana lehibe amin'ny fiainantsika kristianina tsirairay avy tokoa ny resaka vavaka. Raha tsy tiantsika izany ny ho tafalatsaka ao anatin'ny fankapanahy, indrindra amin'izao andro farany feno faharatsiana izao, feno fandrimpandrika alefa midevolo fahavalontsika. Raha tsy tiantsika koa ny aina sy ho voafatopatotra izany fankapanahy maro izany dia hoy Jesosy amintsika androany hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Zany hoe tena tsy misy afa-tsy zay ry havana ny vahaolana tsara indrindra omeny tompo atsika. Aza mihevitra isika hoe ny herintsika, ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika no entsika nresy zany fankapanahy zany, fa tsy hisy mihitsy akory zany satria ny bokin'ny Efesianina toko 9 ny 2:12 ary dia milaza mazava tsara tokoa hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tena misy tokoa mantsy ry havana ny devoly fa tsy resaka anganongano zany, ary zany no antony nandroany tompo atsika ny fomba tsara indrindra andresena ireo fankapanahy maro avy amin'ny devoly ireo dia izao: misy sikina fahamarinana, mitafy ny rariny, mikiraro ny fahavononam-panahy, mitazona ny finoana ho ampinga, raisina ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary ny farany sady tsara indrindra dia mivavaka mandrakariva ao amin'ny fanahy masina. Jesosy Kristy anie ry havana ka dia niteny misy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ary zany dia tena marinina ao Marka toko 1:5-7 milaza hoe Jesosy Kristy ozy dia nifo maraina alina, zany hoe vao mangirana ny ratsy Jesosy tsy tafandrimandry tsony fa lasa nandeha nivavaka tany an-tany foana. Zany rehetra zany ry havana no tiany Jesosy Kristy mba hianaratsika ahafahantsika manohitra sy mandresa ny fankapanahy ratsy rehetra. Zany hoe tena tiany Jesosy isika hametraka ny fiainantsika eo aminy, tiany isika hiresaka hifanakalo hevitra aminy amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika ary koa amin'ny alalan'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Izany rehetra izany dia hanampy antsika handresy ny fankapanahy. Koa samy manontany tena isika ry havana hoe mba tena hita eo amin'ny fiainantsika tokoa ve ny fahasotoana amin'ny vavaka? Ny fiainantsika mantsy dia zao tsy maintsy lalova ny fankapanahy hatrany hatrany, ary tena manodidina ny fiainantsika tokoa isanandro ny fankapanahy ry havana. Soa fanomeny tompo atsika ny fiadiana mahomby tsara entina noerana an'izany dia mivavaka. Noho izany dia tsy maintsy mazoto mivavaka tahaka an'i Jesosy isika, tokony hiaina ao anatin'ny vavaka mandrakariva, tokony azoto hiresaka amin'i Jesosy Kristy ihany koa, anontany ny heviny amin'izay rehetra tokony atao sy izay rehetra le. Isika kristiana mpanara-dian'i Jesosy rehetra dia tokony hanana zany fitiavam-bavaka izany avokoa eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Misy tokoa mantsy ry havana olona mandray ny vavaka hoe tsy manan-danja, tsy tokony atao akory raha ny fiheverany azy, kanefa dia tsy fantany fa ny olon'Andriamanitra tia sy milona ao anatin'ny vavaka dia manan-kery lavitra koa noho ireo fahavalo mirongo fiadiana tahaka ny andiny tafika mafaraony ny tena niseho matanjaka izy ireo, ny hevitra ho mahery sy manam-pahefana koa, ary miaraka tamin'ireo fitaovam-piadiana maro isan-karazany izay nentina. Fa ny any Mosesy kosa, ilay olon'Andriamanitra
dia tsy nisy afa-tsy ny vavaka mahery ny finoana sy ny fahatokina ny tenin'Andriamanitra. Izany no nameny ny fony, izany no nandreseny amboninahitra any Farao sy ny miaramilany marobe izay natelin'Andriamanitra tao anaty ranomasina. Fiainam-bavaka ve? Izany no fiadiana mahomby, mahery vaika sady tsara indrindra tokony ananantsika rehetra izay te handresy ny fakapanahy maro izay manodidina ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Amen. Ivavaka isika ry havana. Mankasitraka mankatela indrindra Jesosy malala amin'ny fitiavanao. Mbola nampandrenesinao anay indray androany ny sitraponao dia tsy tsara na ivavaka manoeranay sy andresenay ny fakapanahy. Fantatrao tokoa mantsy Tompo fa mety adininay na mety tsy fantatray mihitsy aza angamba fa io fakapanahy io tokoa dia miodidina ny fiainanay iray manontolo ary tsy azonay andosirina mihitsy fa mety andavo anay tanteraka tokoa aza raha toy izahay ka tsy miambina amin'ny alalan'ny vavaka mandrakariva ka tsy reraka. Izany rehetra izany no tsy nampandrosainanao Tompo satria mianjaanja eo anatrehanao avokoa mantsy ny fiainanay tsirairay avy. Hitanao fa be dia be aminay mpanaradianao Jesosy no tsy taitra tsy dodina ivavaka izany satria heverinay ho maivandanja tokoa ny vavaka ka hoe tsy havonjy anay, tsy haharo anay, tsy hahavany olanay. Eny fa na dia nampafantarinao anay ombieny aza fa ianao ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona dia tsy mba nitsahatra ny vavaka mandrakariva ka tsy reraka mba nandresenao ny fakapanahy nandalo teo amin'ny fiainanao. Koa mangataka famindrampo izay Jesosy malalo, mamelany eloka efa diso hevitra tanteraka izay teo amin'ny fiainanay. Ny hevitra mantsy izay fa ny herinay, ny fahaizanay ihany dia ampy tanteraka hiaro anay sy hamonjy anay andresenay ny fakapanahy. Anka dia no amavaninay ary tsy nahadodina anay izany ivavaka izany. Mifona Jesosy ary dia mba ampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, hitaridalana anay, hampahafantatra anay ny lala marina tokony alehanay araka ny sitraponao. Ka dia ho tsapanay tokoa amin'izay fotoana izay fa tsy misy afa-tsy ny fiainam-bavaka irery ihany no fiadiana tsara mahomby indrindra hanoerana ary handresena ny fakapanahy. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika ka hanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara ny fahasoavana. Izy no ampionona ny fontsika ny ampahery antsika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ary mbola hiteny amintsika indray androany hoe mivavaka aza mitsahatra mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.